Faly miarabantsika indray a tratra izao andro faefatra sady sika izao amin'ny ty famelabelara-kevitra ara-tsoratra masina izay tanterahan'ny tanora adventista eto anivon'ny federasiona Madagasikara afovoany. Feon'ny tanora no atrehantsika ankehitriny fa tsy mba matahotra izay mino. Zay ilay loha hevitra lehibe izay no mbanjintsika. Amin'ny ty androany ity dia iresaka ny tapany faharoa ao anatin'ilay hoe tandremin'ny didy na lazaintsika hoe fibebahana izany. Ahoana indray ary no ambara ao anatin'ity lohahevitra ity. Mialohan' izany indrindra asaiko ianao hivavaka isika. Andriamanitra tomponay tsara sy masina izay any an-danitro, andinika ny teninao indray izahay. Aoka mba ho vonto ny fanahinao na ny mpandahateny na ny mpanaraka izao famelabelara-kevitra izao. Mitenena Jehovah vonina hainao izay amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Eny ara hiditra amin'ny tapany faharoa ao anatin'ilay hoe tandremin'ny didy mibeba isika. Omaly isika dia nanaraka an'ireo fandrarana izay naseho tao anatin'ny didy folo izany. Fa ho amin'ity anio kosa dia hijery ireo fandrarana hafa ao anatin'ny soratra masina isika. Ao amin'ny Jaona 1:5-7 dia hoy ny teny soratra masina, ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra. Izay endry tsy fahamarinana rehetra zany dia ambara fa fahotana izany. Ao amin'ny Hebreo 12:1 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe, dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika. Maro ireo ota izay mora mahazo antsika. Inona moa izy ireo? Ireo fahazaran-dratsy maro isan-karazany izay eritreretin'ny olona fa tsy fahotana izany, kanefa raharan'ny Baiboly tsy tokony ho atao. Ohatra amin'izy ireny ota amin'ny fitenenana. Hoy ny ambaran'ny soratra masina ao Mateo 12:5-7 manao hoe, ary lazaiko aminareo fa hampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Maro ireo teny foana ataon'ny olona ankehitriny ary mieritreritra izy rehefa manao an'izany fa tsy fahotana izany. Ankoatran'izay resahako ny amin'ny teny izay ireo fitenenan-dratsy maro isan-karazany izay zary toa efa fiainan'ny olona mihitsy ny miteny ratsy amin'izao fotoana izao. Fahotana amin'ny fitenenana, fandrarana izay omen'ny Baiboly antsika izany. Ao amin'ny Ohabolana 12:7 mahakasika an'ity ota amin'ny fitenenana ity ihany dia hoy ny ambaran'ny Baiboly, misy mandefandefa teny tsy tsaroana ka tonga tony ny fanindro ny sabatra. Ny teny ataontsika dia mandratra izy ireny. Aoka ho apetrakintsika eo am-pelatanan'Andriamanitra mba ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamsira ny fitenitsika. Izany no fikasan'ny Baiboly, ary ny olona izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra dia miteny amin'ny fahasoavana mandrakariva fa tsy tahaka ny fanindro ny sabatra hoy ny voalaza teo. Ao amin'ny boky Herin'ny Fanandrina izay soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White, ao amin'ny pejy 3:500 paragrafy voalohany dia hoy izy hoe, ny teny efa nivoaka ny vava indray mandeha dia tsy azo foanana. Tandreminy teny. Ary izay mahatonga ny malagasy ny teny hoe avadio impito ny lela vao miteny. Aoka ho eritreretina tsara. Aoka mba ho vokatry ny fitarian'ny fanahy ny teny sy izay lazaintsika. Ankoatran'izay dia ambara ihany koa fandrarana hafa ao anatin'ny Baiboly ny amin'ity hoe mora tezitra ity. Izao no ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Ohabolana 2:7-20. Ohabolana 2:7-20. Aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ary aza miaradia amin'ny olona foizina. Ny fahatezerana, ilay hoe foizina, kizintina, ilay mpimonomonina, ireo rehetra ireo dia raha ran'ny Baiboly tsy tokony ataon'ny olona raha te hiandrandra famonjena izy. Zava-dehibe ny fahafantarantsika an'izany mba hialantsika amin'ireny fahazaran-dratsy ireny fa ratsy ny olona mora tezitra. Fahatelo, ao amin'ny Timoty 1:5-7 dia hoy ny teny soratra masina, dia mihebebe foana izy ka tsy mahalalana inona na inona fa adala amin'ny fiadikevitra sy ny fiaditeny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahin-dratsy. Riava malala, raha ran'ny Baiboly ny fifandirana, ny doika, olona be doika ireny, raha ran'ny Baiboly izany. Fa inona ny hafarany? Lasa tonga any amin'ny fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahin-dratsy izany. Raha ran'ny Baiboly tsy tokony ataon'ny olona
zay matahotra an'Andriamanitra izany. Anisan'ny faefatra ihany koa fandrarana ao anatin'ny baiboly dia mahakasika an'ity fandaniam-poana ity. Jesosy manokana rehefa avy namoaka olona tsy omby 5,000 izy dia zao no lazainy ao amin'ny Jaona 4:12. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany mba tsy ho very. Aoka zany andanjalanja tsara ny amin'ny zavatra eo ampelantanantsika isika mba tsy ho very izy ireny, fa mahasoa ny hafa izany. Fandaniam-poana zany fahotana izany raha ny baiboly no jerentsika. Eo ihany koa ilay hoe mihinan-kinam-poana ry havana, mihinan-kinam-poana ao amin'ny Isaia 4:17 dia hoy ny tenin'ny soratra masina, izay manamasina sy manadio ny tenany ho ao an-tanimboly ka manaraka ny iray ao afovoany ary mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levina avokoa hoy Jehova. Tandreminy amin'ny zavatra hohanina, fa misy zavatra natao hohanina ary misy zavatra tsy natao hohanina velively mihitsy. Ambara ny soratra masina izany. Ho an'ny fanasokajiana azy dia zao no azo anasokajiana ireo famaritana ataon'ny baiboly ny amin'ny azo hohanina sy ny amin'ny tsy azo hohanina. Inona ary ny fepetra napetraka ny baiboly? Ho amin'ny biby madio ka fihinana dia zao no lazainy, mivakitro sady mandinika. Ho an'ny hazan-drano fihinana dia sady misy vombony izy no misy kirana. So dia ny anankiray ihany no misy dia eritreretiny hoe azo hohanina zany, fa tsy maintsy feno ireo fepetra izay nolazaina ireo. Ho amin'ny biby mihinan-kena na ny carnivore dia mahaloto ary voalaza fa maharikoriko, abominable hoy ny teny vahiny. Ao amin'ny Korintana 1:9-10 dia hozy izy hoe sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjaka an'Andriamanitra. Mazava tsara io teny io, fa akoatra ny mpangalatra, akoatra ny mpierina, eo ihany koa ny mpimamo, ireo mpanaratsy, mpifosafosa, mpanao ankeriny, reny rehetra ireny dia tsy handova ny fanjaka an'Andriamanitra. Ambaran'ny baiboly mazava tsara zany ireny fanambarana ireny. Eto ihany koa ry havana ny amin'ity teny izay ao amin'ny Efesiana 5:1-4 miresaka izy ny amin'ny atao hoe fahavetavetana, izay adika amin'ny teny frantsay hoe parole déshonnête, na resaka fahadalàna, propos insensé ary ny voso-dratsy. Io dia miresaka ny plaisanterie, na resahana amin'ny teny hafa izy hoe blagy. Io blagy atao io, eny fa na ny kristianina ary dia manao blagy, na eny ambony pilipitra ary dia misy blagy atao, fa fahotana ny fanatanterahana azy ireny. Teny tsy matotra, teny tsy dia misy dikany loatra, kanefa natao ampimezana dia mieritreritra fa rehefa nomeny ny olona dia zany ny fahombiazana. Ny voalazan'ny Jaona 1:7-7 ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany ralany ka mirim-belona aminy, ahoana ny toeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny. Ry havana, le olona tsy miantra, tsy mangoraka, tsy manam-pitiavana, ireny olona ireny dia ambaran'ny baiboly fa miaina ao anatin'ny fahotana ary tsy manana ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny izy. Mazava ho azy, rehefa tsy manana an'Andriamanitra ao anatin'ny tenanao ianao, ahoana moa nitiavanao ny olona ihany koa ary ahatonga anao hiandrandra famonjena? Tsy azo ary tsy ahita famonjena ao amin'izany. Ao amin'ny Romanina 1:1-3 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra. Fanambarana avokoa zany fa toetry ny olona izay fantatsika tsara ilay fiafarana roa tsy azo ialana any amin'ny fahaverezana ny olona tahaka an'izany. Kanefany anjarantsika ny mandinika izy ireny. Mampajana-bola, ity fampanjanaham-bola ity ihany koa dia fahotana izy ity. Levitikosy 10:9-13-17 dia hozy izy hoe aza maka zana-bola natombony aminy, fa matahorana Andriamanitra ao mba ho velona eo aminao ny rahalanao, aza mampanana vola aminy ary aza mampisambotra hanina azahoana tombony. Mazava tsara, tsy mampisambo-bola zany no ambaran'ny baiboly. Ny dokatena, mpiavonavina, dedaka, zao no ambaran'ny soratra masina mahakasika an'ireny olona ireny, fa ny olona ho mpandokatena, mpiavonavina. Ao amin'ny Romanina 1:1-3, bitsibitsika, mpanendrikendrika, ala an'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavina, mpandokatena ary mpamoron-tsain-dratsy, tsy manora isy ireny. Rehefa malala, reny toetra n'olona rehetra ireny dia toetra-pahotana avokoa zany, izay natao hialana
ary raha tiatsika no ho kristianina handray izany famonjena avy amin'ny Kristy izany. Anisan'ny ray izay goavana akoatrandreo izay efa nambara rehetra teo ireo, tsy hoe zava-madinika akory nambara teo aloha, fa anisan'ny zava-dehibe ty ambara ty ny hoe blasfemia, any fahotana tsy azoana famelan-keloka izany. Zao ny fanambaranao Marka 7:20 mahakasika an'izany. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy nahazoana famelan-keloka mandrakizay, fa mendrika eo elohana amin'ny ota mandrakizay izy, izany no nolazainy satria olona nanao hoe azo-panahy maloto izy. Eto loza ny milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy. Blasfème zany. Tsy azahoana famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainako avy izany tianao resahana zany. Ao amin'ny Jaona 2:9 dia hoy ny teny soatra masina, ary zao ny fitiavana dia ny andehanantsika araka ny didiny, izany ny didiny tahaka ny efa renareo hatramin'ny taloha ihany, dia ny andehananareo aminy izany. Mila mandeha amin'ny fitiavana isika. Ny mandeha amin'ny fitiavana dia mitandrina ny didin'Andriamanitra izany. Satria ahoana hozy izy ny Baiboly ao amin'ny Kolosianina 4:7-8, ary aoka ao ambony izany rehetra izany ny fitiavana, fa feno fahatanterahana izany. Ny olona izay manana ny fahatanterahana riavana eo amin'ny fiainana dia olona izay miaina amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Eny, mandeha amin'ny fitiavana izany olona izany. Ao amin'ny Baiboly ao dia mazava no ilazany fa ao anatin'ity fitiavana ity dia tsy hoe izay tiako ny tiako, fa mihoatra lavitra noho izany no ambaran'ny Baiboly. Ao amin'ny Matteo 5:14 dia hozy izy hoe, fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo. Jesosy zany dia tsy mijanona amin'ilay hoe ho an'izay tia dia tiako izy, fa eny fa na ny fahavalony azy dia asainy ho tiavintsika ihany koa izany fahavalo izany. Zany ny feny fahatanterana. Rehefa tonga amin'ny fitiavana ny fahavalo isika sy mivavaka ho an'izay manenjika antsika, dia zany no hoe tanteraka amin'ny fankatoavan-dalàna sy fitandremana ny didin'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintianina 1:2-4 dia hozy izy hoe, aoka tsisy olona hitady ny hasoa ny tenany fa ny hasoa ny namana. Io namana io tsy ilay hoe ilay tianao fotsiny, fa eny fa na ilay tsy tianao, ilay fahavalonao azy, dia asain'ny Baiboly ho tiavina izany. Andeha andray ohatra ao anatin'ny Baiboly tsika ny amin'izany fahatanterahana ny amin'ny fitiavana izany. Ao Matteo 5:20 dia misy fitantarana ny mahakasika an'ilay lampan-karena anankiray rehefa tafahoana tamin'i Jesosy izy. Zao ny fanontaniana napetrany tamin'i Jesosy. Ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe, mpampianatro, inona no tsara ataoko azahoana fiainana mandrakizay? Ataoko fa fandriana ty lehilahy ty dia fandriako sy fandrinao ihany koa ankehitriny. Ahoana ny azahoako izany fiainana mandrakizay izany? Ahoana ny mahatanteraka satria ny olona tanteraka ny miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Zao ny valiny ny resahana namaliany Jesosy azy ao amin'ny Matteo 5:17-20. Iray ny tsara, fa raha te hiditra ao amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Fepetra izay niresahan Jesosy hoe raha ny olona mitady famonjena dia mitandrina ny didy, na hozy isika hoe mibebaka izany. Ao amin'ny 20 dia hoy ny valiteny ihany koa, hoy ilay zatovo taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona no mbola tsy mahatanteraka? Dia nomeny Jesosy valiny izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tia tanteraka ianao, dia ho tanteraka zany, mandehana amin'dio ny fanananao omeo ny malahelo. Satria nanana fananana betsaka ty lehilahy mpanan-karena ity, dia nazava ho azy niala tamin'ny alahelo izy. Dia izao ny tenin Jesosy tamin'ny mpianatra, lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakany lanitra. Fa nahoana ary ny sarotra ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakany lanitra? Satria tsy vitan'ilay zatovolahy mpanan-karena nivarotra ny fananany ka izara izany amin'ny mahantra ho fanehoana fitiavana amin'izy ireo. Eto zany dia diso hevitra ka izy. Fa kay nieritreritra izy fa hoe rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra dia ampy izay. Fa kay ny hevitry ny atao hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mitisy maneho fitiavana amin'ny olona rehetra izany. Ahoana hoy ny mpianatra rehefa izany ny tenen'i Jesosy, iza indray ary ny azo vonjena? Dia jerevana hoe mivaly-teny nataon'i Jesosy, mijery azy Jesosy ka honena azy ireo, tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny hoe tsy hain'olona ny aneho fitiavana ka hihevitra ny hafa mielohan'ny tombontsoa ny tenany, tsy hain'olona izany. Fa hoy ny Baiboly, ny anao soa na dia ny fahavalo dia zany hain'Andriamanitra atao an'ny olona izany. Hain'Andriamanitra atao ho soanao izany asa izany. Ry havana, eto amin'ny fomba ahoana ary ny anaovan'Andriamanitra azy.
Zao no fanambarana ao amin'ny Efesiana 4:10. Satria Andriamanitra namolavolatsika, zany hoe eo amin'ny famolavolana ataon'Andriamanitra atsika, izy namorona antsika ao amin'ny Jesosy. Misy mihitsy zany fanamboarana ataon'Andriamanitra. Io zany ilay hoe création ataon'Andriamanitra ao anatintsika ao, mba hahafahantsika hahavita ny asa tsara, asa-pitiavana izay tsy hain'olona fa hain'Andriamanitra izany, ilay mitsinjo mahasoa ny olona. Inona ny tenenan'ny tompo hoe tandremo ny didy kanefa tsy mbola nahavonjy. Voalaza ny Galatiana 2:7-20 ka hatramin'ny 10-20 dia io ny tenin'Andriamanitra fa fony mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambany lalàna isika, fa voahidy ho amin'ny finoana izay efa aseho ato aoriana. Koa ny lalàna no fitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Izao no voalazan'ny Romana 2:7-20. Fa tsy ny mpandreny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpakatony lalàna no ho hamarinina. Romana 2:7-20. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehana, fa ny lalàna no azahoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Ny mpankatony lalàna no hamarinina ry havana, tsy ny mpahalala ny lalàna, fa ny mpankatony lalàna no hamarin'Andriamanitra. Engane zany tenin'Andriamanitra izany mitoetra indray ao am-pontsika, ka azahoantsika mitoetra amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Tsy hain'olona izy teo, fa hain'Andriamanitra ho atao ho ahy. Ka inoy izany, iantehero izany tenin'Andriamanitra izany, dia anao zava-mahagaga ho an'ny fiainanao Andriamanitra. Tahanao aneny Tompo. Amen.